miarahaba ny Radio OASIS nahatratran'izao fa 12 taona izao. Ary eto dia mankasitraka indrindra hanao piaino zay nanjoy nankafy niaraka tamin'ny Radio OASIS ary nanoana ihany koa zany Radio OASIS zany nandritra zay 12 taona izay. Radio OASIS lay toerana fakanaina eo anivony efitra karakaina. Ho tanteraka tokoa ane izany anarana izay hoentin'ny Radio OASIS zany. Hanome aina ho an'ny olona rehetra ny Radio OASIS ary indrindra azahoan'ny olona rehetra fiadanana ny Radio OASIS. Ary ny ten'Andriamanitra amin'ny Apokalipsy 4:4 zay milaza manao hoe aritako fa indro nisy anjely raiko nanidina teo voalanitra nanana filazantsara marak'izay zay ho toriana amin'ny olona rehetra. Ho tanteraka amin'ny Radio OASIS ane zany ten'Andriamanitra zany ka ho toy ny iraka zay manidina eny voalanitra eny amin'ny abakabaka manana filazantsara zay ho toriana amin'ny olona rehetra ane ny Radio OASIS mba azahoan'ny olona rehetra ny famonjena sy ny fiainana mandrakizay. Miraso ho an'ny Radio OASIS.